tonga nitsidika ara-pomba fanajana an'Andriamatoa ministry ny fambolena sy ny fiompiana Andriamatoa Ratoyarzona Rakotoarisolo Suzlin ny solotena maharitry ny UNICEF eto Madagasikara Ramatoa Christine Jolm ny 7 Janoary 2024 tao Anosy. Tonga teto zany ny UNICEF dia tafiditra ihany koa amin'ny fanamafisana ny fiara-miasa amin'ny ministèren'ny fambolena sy fiompiana sy ny UNICEF eo amin'ny resaka nutrition zany. Efa nisy drafitrasa nisoniavana tamin'ny taona lasa fa miainga zany amin'ity taona ity fametrahana drafitrasa io amin'ilay hoe PTA 2022-2026. Ny tanjona zany dia hoe tsy mamokatra fotsiny fa mamokatra fa mifanojo amin'ny zavatra mahatsara ny sakafo indrindra momba ny zaza na ny reny mampinono zany. Ka tafiditra ao anatin'izay zany zao fiara-miasa zao dia misy zany mpiara-miasa ministera izay hiara-hiasa akaiky handrafitra drafitrasa manomboka amin'ny taona 2024 ka hatramin'ny taona 2024. Nodinina tamin'izany ireo paikady anatin'ny PNAM na Plan National d'Action Multisectoriel de Nutrition izay andraisan'ny UNICEF anjara lehibe ny amin'ny lafiny fanjarian-tsakafo. Alors la collaboration avec le ministère de l'Agriculture se centre sur la nutrition. Bien entendu, pour l'UNICEF, il est très important de pouvoir donner la meilleure nutrition à tous les enfants du pays, surtout les petits-enfants qui ont moins de 5 ans. Et nous avons discuté avec Monsieur le ministre de quel type de production agricole, quel type de diversification dans les productions, mais surtout d'avoir ces aliments très nutritifs. On peut citer par exemple le haricot, le sorgho, l'arachide, les patates douces à chair orange. Tout ça, ce sont des aliments qui pourraient apporter vraiment des nourritures importantes pour les enfants et permettre surtout leur développement harmonieux, tant physique qu'intellectuel. Et grâce à ça, ça va devenir un adulte qui aura développé son plein potentiel. Donc nous avons discuté aussi de l'application de la nouvelle stratégie nationale du PNAN, sur lequel l'UNICEF est fortement engagé et comment nous pouvons collaborer dans la mise en œuvre de cette stratégie nationale, de nouveau pour la nutrition. Yara isala anatrarana ny fahafitatena ara-tsakafon'ny malagasy araka izany ny UNICEF sy ny fanjakana malagasy amin'ny alalan'ny ministera ny fambolena sy ny fiompiana.